voalohany toko fahatelo manomboka amin'ny andininy voalohany. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray ho antsika dia ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady izany tokoa ngentsika rehetrepy. Ka noho izany dia tsy mahalala antsika izao tontolo izao satria tsy mahalala azy izy. Ry malala ankehitriny azy dia zanak'Andriamanitra isika rehetra. Nefa tsy mbola naseho izay toetsika rahatr' izay. Fantatsika fa raha iseho izy dia ho taka azy isika, fa ho hitantsika izy dia izay tena endriny tokoa. Samia ry mahazo ny toerany. Endre manao ahoana ny fitiavana nasehon'ny ray antsika dia ny antsony antsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Tsika zao ry havana dia zanak'Andriamanitra. Andriamanitra mihitsy no teny hoe zanany ianao, zanak'Andriamanitra ianao. Tena fahasoavana lehibe nge zany hoe ianao zanak'Andriamanitra, zanak'olombelona ary karakarain'ny olombelona. Ianao zao raha manana zanaka, karakarainao mihitsy ny zanaka hoe inona daholo ny fitaovana ilaina androany amin'ity taona ity amin'ny fianarana. Zao daholo dia raisina ary na lafo be ary dia mazoto foana ny ray aman-dreny satria ho anjanany. Sa tsy mariny zany? Ry havanao, Andriamanitra raintsika dia tsara sady mpanao ny tsara. Eo anatrehan'ny fanompotsika an'Andriamanitra dia natsoina hoe zanany isika. Zaminy fa tian'Andriamanitra homenanao izay rin'ny fonao, tian'Andriamanitra ho tahina ianao, tian'Andriamanitra atao miavaka ianao. Ny zanaka izao tontolo izao manana ny fiainany, fa ny zanak'Andriamanitra koa manana ny fiainany. Alleluia! Tian'Andriamanitra ho tahina ny zanany. Ary eo ary dia ozy izy manao hoe ry malala ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Tsy eny malala n'Andriamanitra. Androany ianao raha manana olana dia mino fa mamy olana io Andriamanitra rainao io. Androany ianao raha manana aretina mampahory ianao tsy sitrapanafody dia mino fa nasitrana anao io Andriamanitra rainao io. Rainao ndray aman-dreny ary raha marary ny zanany hoentiny any amin'ny dokotera. Ho any manam-bola dia hoentiny any amin'ny spesialista mihitsy hoe tena ahoana ary ty zanako ty, inona ary mahazo azy. Antaniny vola be, mihoatra noho izany ny fijerin'Andriamanitra anao eo amin'ny fampona azy. Zanak'Andriamanitra ianao, rainao malalanao Andriamanitra. Alleluia! Dia zao anefany amin'ny mahazanaka atsika dia misy zavatra tian'Andriamanitra iainantsika. Misy zavatra tian'Andriamanitra iainantsika. Tsy hoe zanaka dia zay tiana atao ny atao, zay mahafinaritra anao ny atao, fa misy zavatra takian'Andriamanitra mba iainantsika. Tian'Andriamanitra iainantsika. Andoaka itsika jery tenin'Andriamanitra amin'ny boky ny Efesiana. Efesiana toko fahaefatra vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Efesiana toko fahaefatra vakitsika manomboka amin'ny andininy faharoa amby roapolo. Ahoana ozy izy? Mba ialanareo ny toetrareo taloha araky ny fitondran-tenanareo fahiny izay mihasimba araky ny filany fitaka, fa mba ho avozona kosa ianareo amin'ny fananisainareo ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Dia mbola mitomo ilay tenin'Andriamanitra fa tsy ho voavakintsika fa rehefa niatrananao dia vakio. Inona zany ny tian'Andriamanitra iainantsika rehefa tonga zanantsika? Ozy ny Baiboly mba ialanareo ny toetrareo taloha izay mihasimba araky ny fitondran-tenanareo fahiny, izay mihasimba araky ny filany fitaka, fa mba ho avozona kosa ianareo amin'ny fananisainareo ary mba ho tafinareo ny toetra vaovao izay noforonina araka an'Andriamanitra.
tsika zany rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia ny zavatra tian'Andriamanitra amintsika dia tsy hainantsika tsony tahaka ny fiainantsika taloha tsika gentilisa mpanota ny anarantsika tena olona tsy mivavaka mihitsy tsy malala an'Andriamanitra dia ambarany baiboly hoe miaina tamin'ny fiainantsika nafinaritra sy mety tamintsika isika fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra isika dia mitaiky amintsika amin'ny baiboly mba hialantsika daholo le toetra ratsitsika taloha miavinavina manambony teny io moa tsy voatanisa eto fa any amin'ny epistily hafa dia ny tany sainy hoe tena mijangajanga miaina amin'ny fiainan-dratsy ny fiainantsika zavatra tsy ankasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra ny fiainantsika manana ny fomba fiainantsika isika misy ny sasany araka nambarako hoe miavinavina mirehare mijangajanga mangalatra sy ny sisa zany mihitsy ange ny fiainantsika taloha satry mariny zany mody tsy miteny eo ny sasany fa tena zany mihitsy za zao dia tsy manamary tena fa ratsy ny fiainako teo aloha tena mafimafy loha tena tsy afako mihitsy hoe nananao fomba fiainako fomba fisainako tena mihevitra ny tenako zavatra mihitsy fa rehefa tonga tao amin'i Jesosy dia tsy afako mihitsy hoe ratsy daholo zany rehetra zany dia hialana izany ary hoy Jesosy eo ny tenin'Andriamanitra hoe mba hialanareo ny toetra reo taloha le toetra rehetra tsy manjary taloha ny ainanao ialao ialao zany aza miaina arak'izany tsony ianao manana etaeta iova ary ambaran'ny baiboly hoe hotafinao ilay toetra anao vaovao izay noharian'Andriamanitra fa ialanao ilay toetra anao taloha izay fitondran-tena ratsy fahiny miasimba ambaran'ny baiboly araky ny filan'ny fitaka fa mba ho avozina kosa isika tena dinio zany ny toetranao sy ny fiainanao zao manahoana ny toetranao manahoana ny fiainanao manana etaeta iova halleloia raha ny voalaza ny baiboly moa ho jerentsika nge ao amin'ny Efesianina toko 5 Efesianina toko 5 andininy voalohany Efesianina toko 5 andininy voalohany dia hozy izy koa amin'izany dia aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala tokony aninona hoy ny ianao hanahaka an'Andriamanitra anana ny natiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao mitovy tahaka ny toetra n'Andriamanitra sy ny fiainan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao tena aoka tena anaiky iova tahaka izany ianao mivavay ianao hoe Andriamanitra ovay ny toetoetrako ovay ny fisainako ovay ny fiainako anana ny natiran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao olona vaovao mba ho tafifinareo ozy ilay toetra vaovao izay noforoana araka an'Andriamanitra iova tanteraka zany toetoetranao raha rakoto ny anaranao dia ianao manao za ve zao rakoto vaovao sa tsy mary zany tsy ny fiainako taloha tsony ny fiainako ore olona tsika nizy za tena miteny amintsika raha tonga mivavakato isika tsy mivavakato hoe mba hivany olana mba ho sitrana ny aretiny mba handeha ny varotra mba ho tahina ny fiainana amin'ny andavanandro reny omen'Andriamanitra antsika fotsiny fa raha mivavakato isika dia zao ny zavatra lehibe indrindra tokony fantatra hoe ny anafanao an'Andriamanitra ka nananao antoka fa ianao raha mialeto miakatra dia manidina any an-danitra ny fiafaran'ny fiainanao halleloia makaiza hoe ianao raha mialeto miakatra dia manidina dia any an-danitra ary zao ny tenin'ny Paoly apôstôly eo amin'ny Korintianina voalohany toko 1:10 andininy voalohany dia zao ny ambaran'ny Paoly apôstôly manao hoe aoka nakay ianareo
dia tahaka ny anahafako an'i Kristy koa. Aoka anahaka ianareo izy tahaka ny anahafako an'i Kristy. Paoly zany dia tena zay mihitsy ny azy hoe sara nga ataoko mitovy amin'ny Jesosy ny fiainako a, natirako a, ny toetrako a, mombamomba ny zavatra rehetra ataoko a, dia ataoko manahaka an'i Kristy a. Dia ozy Paoly mampita ny hafatra amintsika hoe aoka anahaka ianareo tahaka ny anahafako an'i Kristy koa. Mba ao anatinao ve ny etaeta hitovy amin'ny Jesosy? Ny olona tsy mino, ny olona any amin'ny fiangonana hafa mety hiteny hoe tsy misy olona ho parfait hitovy amin'ny Jesosy zany. Mandanga zany ny Baiboly. Fa i Paoly etaeta velona tao anatin'ny Paoly ny hitovy amin'ny Jesosy. Ary dia mino fa tena tanteraka zay ary zay ny mahatonga azy miteny hoe aoka anahaka ianareo tahaka ny anavako an'i Kristy koa. Aza mety fitapitahan'ny olona na hoe tsy misy olona mitovy amin'ny Jesosy zany. Ren'le olona efa lazonantitra reny manana fisainana ohatry zany hoe tsy misy olona mitovy amin'ny Jesosy zany, tsy impossible zany. Fa androany a dia miteny aminao fa possible aminao izany, possible aminao izany. Anahaka ny Jesosy ianao tahaka ny nanafy an'i Kristy koa. Sady zany manahaka ny Jesosy, fa io le fiainan'ny olona mifahotana io a tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Ary ny olona tato zany a dia ambaran'ny Baiboly ihany koa hoe mamita tena, mamita tena. Fa ny tena izy ny kristianina raha tonga ato am-piangonana dia ny zavatra lehibe iriny sy mba tena zavatra tanjony dia nitovy tahaka ny Jesosy. Zay ny tokony tanjona lehibe ao anatintsika. Ananatsika antoka fa raha miala eto isika dia hiditra any an-danitra. Sisy amen hoe jereo koa raha mamaky tsika Efesianina 5 manomboka amin'ny 15 dia tena mazava mihitsy ny zavatra tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainantsika. Andrasan'Andriamanitra amintsika. Efesianina 5 manomboka amin'ny 15 fa fantatrareo maromarina fa samy tsy manana lova eo amin'ny fanjakan'i Kristy sy Andriamanitra, na ny mpijangajanga rehetra, na ny olombetaveta, na ny olona mierina mpanompo sampy zany. Aza mety ho fitahan'ny olona nareo eto androndra kely amin'ny teny foana, fa ahoana ozy aza mety ho fitahan'ny olona amin'ny teny foana ianareo eto androndra kely, fa izany zavatra zany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny zanakiny tsy fanarahana. Koa aza mety ho mpiombona aminy ianareo. Tantarainy eo aloha moa ireo toetra ratsy rehetra zay tian'Andriamanitra hialantsika pino. Neka tsisy pino mijangajanga zany tsony mandrakizay. Halleloia. Neka tsisy pino miaina amin'ny langy amin'ny tsy fahamarinana, mangalangalatra ty volo tahaka ny gentilisa. Neka tsisy an'izany itsony, fa ny olona tahaka izany tsy manana lova amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fa izy kapino eto androndra dia tena ho avozina, manana toetra vaovao, manana fiainam-baovao. Tonga amin'izany ianao raha tena mangetaheta amin'izany ka hivavaka hoe tompo amboary ny fiainako ifanaraka amin'ny sitraponao, dia Andriamanitra mihitsy ny anamboatra ny toetrantsika. Andriamanitra nge tena nilaza mazava tsara mihitsy hoe fa ny olona manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany, amin'ny Jaona 1:7 dia milaza amin'ny Baiboly hoe zay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manotatra amin'ny voalohany. Fa izao nisy eo ny zanak'Andriamanitra ozy dia nandrava ny asan'ny devoly. Raha tonga tety Jesosy dia nandrava ny asan'ny devoly atonga ny fiainana ho fiainam-pahamarinana, fiainam-pahamasinana, fiainana tena ankasitrahana. Andaoka vakitsika aloha le Jaona 1 ohatra mba tiako vakina mihitsy le izy mba ho hitanao hoe marina zay voalaza. Jaona 1:7 manomboka amin'ny 17. Anaka ozy
azavela isy amitaka anareo zay manao azavela misy amitaka anareo zay manao ny marina eny marina tahaka azy le azy io jereo fa majuscule zany hoe Jesosy zany ny tiany ambara zay manao ny marina eny marina tahaka ny Jesosy zay manota dia avy amin'iza satria maninona ny devoly manotatra amin'ny voalohany fa izao ny sehony ny zanak'Andriamanitra Jesosy io ny andrava ny asany devoly zay rehetra nateraka Andriamanitra minuscule ndray le nateraka isika nge zany teneniny zany isika zay nateraka Andriamanitra tsy manota satria ny voany toetra ao anatiny ary tsy mahay manota izy satria nateraka Andriamanitra atamin'ny voalohany dia nambara teto fa zanak'Andriamanitra ianao nateraka Andriamanitra ianao ny tena izy tsy manota sady tsy mahay manota ny mpino tsy manota sady tsy mahay manota tena ohatrany sarotra aminao sy mafy aminao mihitsy ny manota satria nateraka Andriamanitra ianao fa misy ny olona dia tena mahafinaritra azy mihitsy mandainga eny fa na dia mpino azy dia ohatrany mora aminy mandainga dia vola nge ny ray ny lange fa isika zanak'Andriamanitra nateraka Andriamanitra tsy manota tsy mahay manota satria ny voa avy amin'Andriamanitra mitoetra ato anaty riavanao ny rin'ny foko raha tonga mivavaketo ianao ho sitrana aloha ianao ho afaka aloha le devoly manjaka ao anatinao ivany olana anjary ny varitra atao zany rehetrarehetra zany omen'Andriamanitra anao maimaimpona izany omena antsika maimaimpona miaraka amin'izany koa ny zavatra rehetra ozy fa ny tena lehibe indrindra ny anananao assurance araka io soratra io hoe assuré ny fidiranao any an-danitra assuré ny fidiranao any an-danitra aoka anana assurance ianao fara mialy eto amen engany raha mandinika antsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia ho hitan'Andriamanitra ny etaeta ao anatsika hoe tena mba te olo marina daholo tsika te olo masina daholo isika te hananantoka daholo tsika hoe raha mialy eto dia miditra any an-danitra ary raha ny fiainanao no mampatonga anao mangalangalatra ohatrany tsy mety milamina ohatrany tsy mety tafita ohatrany tsy mety tena ao amin'ilay tena izy angatao mihitsy Andriamanitra sokafo ny varavaran'ny lanitra ampidinao amin'ny fiainako ny fitahina mananambianaka mba hananako ny zava-tsoa rehetra ka zara ialeto olona miaina ny fahamarinana sy ny fahamasinana assuré ny fidirako any an-danitra assuré ny fidirako any an-danitra halleloia ao anaty baiboly eo nge dia mitanisa ny tenin'Andriamanitra hoe tsika mpino tokony tsy mianaraky nofo intsony tsy miana tahaka ny gentilisa intsony fa olona tena mitafy ilay toetra vaovao olona tena araky ny fanahy andraiky jerentsika ao amin'ny Galatiana izay Galatiana toko fahadimy Galatiana toko fahadimy vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manomboka ny 9:7 Galatiana toko fahadimy manomboka ny 9:7 zao ny ambara amin'ny baiboly fa miariary ny asan'ny nofo ny olona mbola mianaraky ny nofo zany dia manana ny toetrany sy ny fiainany dia ozy ny baiboly hoe fa miariary ny asan'ny nofo dia izao vijangajangana falotona vijejojejona fampotsana fanaovana ody ratsy fandrafiana fifandirana adilà fiafina fonana fifampendaniana fisarahana fitokoana fialonana fahamamona filalaovandratsy ary ny toy izany izy zalazaiko aminareo raha teo araky ny tahaka ny voalazako fahiny koa fa izay manao toy izany dia tsy andova ninona mba takatry ny sainao tsara mihitsy ve ny différence ny fanjakan'Andriamanitra sy ny any amin'ny elo ony jerereto tsisy miteny fa tonga moana marianina fatatrao ve ny
différence ny any an-danitra sy ny any amin'ny elo fa ny olona miaina amin'ny fiainan-dratsy araky ny nofo dia ambaran'ny baiboly hoe tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra fa ho aiza tsisy karazan-droa ny efa na ny an-danitra na ny amin'ny elo e ka zay miaina araky ny nofo tahaka n'le toetra ny tantarainay teo a dia tsy ho any an-danitra raha tonga eto ianao dia mino a fa tsy hoe andray fanasitrananao fotsiny na ho afaka amin'ny herin'ny devoly fotsiny na ohatrany hoe mba apety ny fiainanao na mba hampandeha ny varotra na ny takan'izany a fa raha tonga eto ianao sarobidy indrindra amin'ny fiangonana dia tokony hoe ataoko assuré mihitsy aloha ny fidirako makany an-danitra fa rehefa azonao zany miaraka amin'izany mamaim-poana dia omen'Andriamanitra anao ny zavatra rehetra ozy ny baiboly manao hoe izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony amonjy atsika atonga antsika olona afaka atonga antsika tena olona tsy miaina amin'ny fahotana izay tsy niaro ny zanany lahy ozy fa natolony amonjy atsika tsy omena antsika mamaim-poana miaraka amin'izany avokoa fa ny zavatra rehetra omen'Andriamanitra atsika mamaim-poana miaraka amin'izany ny ainy aza natolony mba amonjena atsika omena atsika miaraka amin'izany mamaim-poana koa ny zavatra rehetra ny fitahina ny vahaolana ny fanambinana ny fahombiazana fandraisana omena atsika miaraka amin'izany mamaim-poana ny zavatra rehetra tiavana halleloia dia ambarany eo koa amin'ny andininy faharoa amin'ny roapolo hoe raha ohatra koa sika tena miaina araky ny fanahy mangetaeta iaina amin'ny famasinana sy famarinana dia ozy ny baiboly hoe fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana fifaliana ny olona ranofo tsy ampy fifaliana androany izy falifaly manao balina tonga any hatrany miady izy mivady hoe hitako ny nity dia le vehivavy iny foana natao blozy hatramin'ny farany tsisy fifaliana sa tsy marina zany ay tamintsika tao iny nanao blozy dia iny vehivavy iny foana ny anety fipihina ohatra zany ny olona manana ny fanahy dia manana mivokatry ny fanahy eo amin'ny fiainany fifaliana fiadanana faharipo fahalemem-panahy dia ahoana koa izy ny baiboly fahamoram-panahy fanaova-tsoa fahamarinana fahalemem-panahy fahonona-po tsy misy lalàna mandrotra izany fa izay any Kristy Jesosy dia efa nanombo ny nofo mba amin'ny faniriny sy ny filany teo amin'ny azo fijaliana halleloia ao amin'ny Jesosy ihany ny mahafinaritra ao amin'ny Jesosy ihany ny tsara ao amin'ny Jesosy ihany misy fiadanana fa ny vokatry ny fanahy dia zany rehetrarehetra zany ry havana ho androany tiako ianao tena andray fanapahan-kevitra mihitsy hoe Andriamanitra amboary ny fiainako raha tonga pino ihany aka tonga amin'izao fiangonana izao amboary ny fiainako hifanaraka amin'ny sitraponao ary ny fahatongaavako ato dia lalana hiassurena ny fiainako mihiditra any an-danitra za mampahery ahy mihitsy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Matthieu ange jerentsika Matthieu toko 5 fakitsika ny andininy fahavalo amby efapolo dia hoy ny baiboly hoe koa amin'izany ako ho tanteraka ianareo eto androdra kely toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra tena zany mihitsy zany ny tarigetra an'Andriamanitra hoe ny atonga antsika ho tanteraka ny olona zao tontolo zao ny tsy mino hoe misy olona tanteraka ny fiangonana tsy fantako hoe tsy ho fo tsy mino hoe misy olona ho tanteraka fa ny baiboly dia mampianatra antsika eto androdra kely hoe aoka ho tanteraka ianareo eto androdra kely toy ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra aoka naka ho Paoly tahaka ny anafako any Kristy koa ary aoka naka an'Andriamanitra ho Efesiana tahaka ny zanaka malala andaotsika hivavaka Andriamanitra androany ny fiainako dia hovay tanteraka hifanaraka amin'ny sitraponao mitovy amin'ny toetrany Jesosy ny toetrako natura n'Andriamanitra ny naturako za dia zanak'Andriamanitra mitovy aminy andao hivavaka ho amin'izany isika fa ho tanteran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao izany anova tanteraka ny karakteranao izy le karakteranao taloha tamin'ny anao gentilisa esory ny ala aminao
faovan'ny karakteranao hitovy amin'ny karakteran'Andriamanitra, hitovy amin'ny natiran'Andriamanitra, hitovy amin'ny toetran'Andriamanitra, ary manomboka androany dia karazan'olona hafa mihitsy ianao. Andao arivo vavakatsika tompo. Misaotra raiko noho ny fitahinao sy fahasoavanao. Misaotra fa ianao no Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahagaga. Ianao mihitsy Andriamanitra no anamboatra ny toetranay, anamboatra ny fiainanay, hifanaraka amin'ny sitraponao, hifanaraka amin'ny toetranao, amboary ny toetranay, amboary ny karakteranay, amboary ny natiranay, amboary izahay hifanaraka amin'ny sitraponao, tahaka ny nanahafa-Paoly an Kristy no anahafanay ianao koa, ary anahaka anao izahay tahaka ny zanaka malala. Tompo, ianao ilay Andriamanitra lehibe, atanteraka n'izany eo amin'ny fiainanay, anananay antoka fa raha ialy ety izahay dia ho any aminao Andriamanitra. Misaotra raiko, misaotra. Ianao mihitsy no Andriamanitray, Andriamanitra lehibe sy mahery. Ianao no Andriamanitra mahagaga manamboatra ny fiainanay, ho tanteraka eo amin'ny fanarananao, amboary ny fiainanay sy ny toetranay, hifanaraka amin'ny sitraponao. Samy mivavaka, mivavay ianao, mba mangy ianao Andriamanitra ary hikasika ianao izy androany. Anana ny natiran'Andriamanitra ianao, hitovy tahaka ny Paoly ianao, anahaka ny Kristy eo amin'ny fiainanao. Misaotra raiko, misaotra tompo. Halleluja, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Halleluja, misaotra tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Halleluja. Mino aho fa hanova ny toetranao Andriamanitra, ary ianao dia mangetaeta mba hiova. Somotsika izany dia manana fotoana ahafana mivavaka ho an'ny marary. Jesosy Kristy dia ambara amin'ny Baiboly nokapohana izy ary nidiakapoka taminy no nasitrana anareo. Izany hoe aza vela nokapokapohana fotsiny Jesosy fa nokapohana izy. Inona ny antony? Mba hatonga ny aretintsika ho sitrana, hatonga anao tsy taizana aretina. Amen. Fa ianao olona salama sy tomady. Dia izao ihany koa namboarany tenin'Andriamanitra amin'ny bokin'ny Lioka, izao famantaran'izao ny anaraka izay mino, ametra tanana amin'ny marary izy dia ho sitrana ireny. Tsy hoe izao famantarana izao ny anaraka amin'ny pastera, tsy izay, fa izay mino atsangany ny tanan'izay mino. Rehefa tena mino ianao riavana, rehefa apetraka ao amin'ny marary ianao ny tananao dia ho sitrana ianao. Andriamanitra mihitsy ny anasitrana anao, anao fagagana anafaka anao. Izao aritsika dia anana fotoana mba hivavahana ho an'ny marary. Izay rehetra marary tonga eto izy dia mitsangana eo amin'ny toerana misy azy. Izay rehetra marary dia mitsangana eo amin'ny toerana misy azy, hivavaka ho an'ny marary isika dia ho sitrany ireny marary ireny. Jesosy Kristy dia nokapohana ary nidiakapoka taminy no fanasitranana antsika. Hivavaka aritsika amin'izao fotoana izao. Raha misaotra anao izahay raha nomenao fotoana ahafana mivavaka ho an'ny marary. Hitanao ireo olona marary maro be mitsangana ireo, diakapoka taminao dia fanasitranana anay. Ary ny famantarana anaraka ny mino dia izao, ametra tanana marary izy dia ho sitrany ireny. Apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao, raha ny kibonao ny marary dia apetrao amin'ny kibonao ny tananao, raha ny lohanao ny marary dia apetrao amin'ny lohanao ny tananao, apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao. Hivavaka ho an'ny marary tsika amin'izao fotoana izao, diakapoka tamin'i Jesosy dia fanasitranana mahomby ho antsika kristianina. Hivavaka aritsika tompo, mamindrafo ianao amin'ny olona marary rehetra izay tonga eto, asehoany voninahitrao, atao fantatry eto olona rehetra fa marina ianao, ary izay rehetra marary ka manatona anao dia hositranonao amin'ny anarany Jesosy. Ny aretina rehetra miala, ny aretina ao amin'ny tratra miala, ny sery miala, ny kohaka miala, ny gripa miala, ny aretina rehetra ao amin'ny kibo miala, ny aretina ao amin'ny loha miala. Sitranina amin'ny anaran'i Jesosy rehetra olona rehetra. Sitana amin'ny anaran'i Jesosy. Miala daholo ny aretina, miala daholo ny aretina. Ale, miala,
tompo arasitrana nretolona reto amonjy ary anafaka azy ianao stranona ny aretina rehetra zay mahazo ny olona miala ny aretina rehetra mahazo ny olona misaotra raiko misaotra to eto ianao Jesosy satria naiza zay ngonandrona telo amin'ny anarako dia voany ao ianao eto ianao sitranonao avokoa zay marary ampifantarinao azy ny fahalebiazanao azoseanao ny voninahitra ao misaotra raiko halleloia amen zay rehetra narary izy teo taorianan'izay va tsy mipetraka ngaza amin'ny teny mipetra tsangana zay rehetra narary izy teo ka sitrany izy zao niala mihitsy mifanaintainana raha vonitsery ianao teo dia afaka ny sery raha tsapanao izy seposepotra ny tratranao mikohaka marary dia afaka izy zao atsangany ambony ny tanany zay rehetra sitrana tsy manangatangana ny tanana fotsiny aleo hoe mandroso eto le sitrana aleo mandroso eto aloha eto le sitrana hoe aiza menatra zany voninahitr'Andriamanitra ve dia menatra ianao mandroso ety aloha zay rehetra narary izy teo ka sitrana izy zao mandroso ety aloha amarino Andriamanitra ry havana hoe manasitrana ny marary saty zany tsy voatery hoe mandeha any amin'ny dokotera vao sitrana fa ivavana koa dia sitrana mandrosoa ty aloha zay marary izy teo ny vavana sitrana reo zany ny sitrana na tsy hampijoroana vavolombelona fa lava be motsika tsy maintsy mirava amin'ny sivy reo zany ny sitrana profy vavolombelona fa tena marina Andriamanitra tsy mandainga Andriamanitra marina zay voalaza amin'ny baiboly fa ny olona marary dia kapoka tamin'i Jesosy dia afaka nasitrana azy ka dia misaora ny tompo nareo samy misaotra ny tompo manome voninahitra an'Andriamanitra dia mahazaho zany ny toeranareo inona moa nampandrosoko azy reto eto tsy afaka ampijoro vavolombelona fa satria lava be ny fotoanantsika fa oporofo manambara fa manasitrana Jesosy ka raha misy marary ny havanao hoe mivoto ao amin'ny-kibony misy kista misy an'izao marary lohany misy tumeur hony ao anaty atidohany dia manao an'izao dia manao an'izao za tiako manambara aminao fa tsy hoe aretina ndoha kelikely dia hain' Jesosy stranona fa ny aretina rehetra amen ka aoka tenanana an'izany finoana zany ao anatsika isika soratsika ny tompo ny amin'ny fotoana tanteraka teto aleotsika mba hivavaka ho an'ny manana olana indray atsangaro indray hoe ny tanan'izay manana olana be da be na 10,000 ary dia hain'ny tompo zany samy mitsangany amin'ny toerana misy azy mba ahafahan'Andriamanitra mamany olana hain'ny tompo ny mamany olana zany azy zao foana mandresy lahatra nanamboatra azy hain'Andriamanitra saty zany amboariny rehefa misy tsy milamina eo amiko dia sitraniny amboariny ahoana moa tsy hamany olana eo amin'ny fiainanao olana zay mampahory anao androany mino hovan'Andriamanitra ny olana eo amin'ny fiainanao andao ary tsika hivavaka samy mivavaka raha eo misaotra anao izay menao nyity fotoanandroany ity hafanay mivavaka ho an'ny manana olana tompo ainao ny zavatra rehetra enao tsy niaro ny zanaka ao lahy fa natolotra ao amonjy anay mamaim-pona tsy menao anay miaraka amin'izany koa fa ny zavatra rehetra ny olona rehetra manana olana ianao ny mampifantatra azy fantatra ho andetaia mihitsy ny olana eo amin'ny fiainany tompo asehoany voninahitra ao aoka tena mahafahanao ny olana eo amin'ny fiainan'ireo olon'ireo amin'ny anarany Jesosy ny olana rehetra mivada ho any ny olana rehetra hovanao ny olana asehanao ny fahombiazana asehanao ny fandresena raha misy tokantrano korotana ataonao milamina zany tokantrano zany tompo ny olana rehetra na inona vao avokoa raha mody reto olona reto dia mody maivamaivana faly tonga ny tokantrano mivada ho any ny olana
ary anome voninahitra ny anaranao masina misaotra raiko. Halleloia, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Halleloia. Mino venao fa ataon'Andriamanitra zany. Ninona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahanareo dia mino fa efa nandray dia ho azonareo izany. Samy ary mahazo ny toerany tompo.